Ny tantara fohy mikasika an'ilay tany zany dia ohatra zao. Izy io zany dia tany efa nijanona teo ela be. Dia nahita zany moa zany ilay fokon'olona teto Sava dia namboly teo. Zany hoe tamin'izany izy dia mbola betsaka ihany fa tsy dia be loatra. Fa nisy an'ity didim-pitondrana tamin'ny gazety-mpanjakana izay mivoaka ity zany dia milaza manambara hoe miverina ho tamin'ny mpanjakana io tany io. Dia lasa be dia be ilay fokon'olona nanajary nanao teo hatramin'izay. Mandrapahatonga antsika miteny zao zany dia nanajary teo ireo fokon'olona ireo. Tao anatin'izay taona ela be zay, amam-polo taona zay nefa dia tsisy fanakanana hoe tsy tokony amboly eo nareo. Tsisy fanakanana hoe izay ny tokony dia tsy azonareo atao fa dia nanao fotoa foana ireo. Amin'izao fotoana izao nefa dia misy milaza azy hoe ho tompony. Dia mitady hanilika an'ireo ilay mpamboly eo zany hoe hanala an'ireo ao. Nefa marihana zany fa ireo mpamboly eo dia tena anisany antom-piveloman'ireo fokon'olona eto Sava io tany io. Ary raha mahita koa antsika zao ao anatin'io misy foto-drafitr'asan'ny commune maromaro, misy kianja filalaovam-baolina ao, misy forage etsy amin'ny ilany ato dia ato koa misy sandan-drano. Zay rehetrarehetra zay nefa nahatongavan'ilay olona eto milaza azy ho tompony hoe ho alana amin'io tany io nareo dia malahelo ny fokon'olona eto Sava zany anatin'izay toe-javatra zay 83 tany. Nefa nisy namboly ilay toeran'io. Fa ity gazety-mpanjakana ity zany izay sehoaka anareo teo mivoaka tamin'ny 2000 ity. Manambara hoe miverina ho tamin'ny mpanjakana ity tany ity. Tsisy fampiresana fa tonga izy dia hoe tonga izay hakany taninay. Dia ireo olona koa zany misy olona ohatran'ny tsy fantatra hoe manova zamody miady ve samy miaraka. Misy milaza hoe samy hafa izy. Ilay anankiray zany tonga dia avy dia nitondra sinoa hividy an'ilay tany. Dia ilay anankiray indray mitondra olona andrify, mitondra géomètre izy. Dia rehefa andresana zany ireo olona eo dia hoe tsy mifankalala hoe ilay anankiray mitondra ilay sinoa voalohany zany milaza hoe akotrana eo izy dia ady soloko ireo olona eo. Ilay anankiray mitondra ilay sinoa indray nefa milaza hoe ay miaraka ihany zay. Tany fokon'olona tanteraka ny tany tety fa ny fanjakana nanao fambolena paraky miaraka tamin'ny Ofimata sy ny vahiny avy any ivelany. Dia ny fanarahan'ny ray aman-dreny raha Zambe nay tety ary rehefa hijanona ny fambolena ataon'ny Ofimata dia miverina amin'ny tompo-tanàna ny tany, miverina ho volen'ny tompony indray. Ny zavatra misy tery tamin'io dia nanjary lasa voasoratra amin'ny direkteuran'ny Ofimata ny tany. Dia namidiny amin'ny sinoa sady namidiny amina karana. Tsy teny anaran'olona izay fa sinosy karana ny varotany azy. Dia tsy fantatra nefa hoe inona no ara-dalàna, inona tsy ara-dalàna tao anatin'izay fa nampigadra azy ilay fivarotany ilay tany tamin'ny sinoa. Dia rehefa nitranga izay figadrany izay dia tsy nikitika an'ilay tany ambony intsony izy. Ilay ambony atao hoe ambony dia ilay tany volen'ny fokon'olona sy ny occupen'ny commune. Tsy nikitika an'io intsony izy. Zany hoe tany amin'ny efapolo taona tany zany mbola velona io rangahy io. Sy nisy fampirarahana nataony tamin'ny fokon'olona hoe anany tany soratra amiko ka ianareo mamboly dia ahoana ny fampirarahantsika. Tsy nanao an'izany izy. Na dia mifankalala taminy ara ny apahany vitsivitsy taminay fokon'olona. Ary tsy nanao an'izany izy. Dia izy koa tsy nanao hoe ho amidiko ny tany ka ahoana ny fampirarahantsika fokon'olona. Satria ianareo no manajary ny tany nandritra ny amam-polo taonany maro. Tsy niteny an'izany koa izy tamin'izy mbola velona. Fa rehefa maty ela amin'izay izy, aty aoriana aty efa maty ela amin'izay izy, dia manjary misy olona milaza fa namidiny io rangahy io tamin'ny ny tany volen'ny fokon'olona, ajarian'ny fokon'olona sy ny tanin'ny commune. Zay zany ny olana eto. Ny zavatra misy nefany rehefa niverina ho tany mpanjakana ity, araky ny fiheveran'ny fokon'olona sy ny commune anazy, dia mangataka tany mpanjakana zany ny fokon'olona sy ny commune. Ary efa vita isana ambaratonga ny fangatahana dia efa tonga any amin'ny fiandrasana ny voan'ny karatany zany zao ny fokon'olona sy ny commune. Ny isana ambaratonga nandehanan'ny fangatahan'ny commune sy ny fokon'olona dia tsy nisy filazana mihitsy ny hoe abroger ty didy mpanjakana tikatra. Ary any amin'ny domaine rehetrarehetra any sy izay ny lalovan'ny fangatahan'ny commune sy ny fokon'olona dia
ara-dalàna tsara ary niraisina ara-dalàna tsara ny fangatahan'ny fokon'olona sy ny commune. Ny antony mahatonga anay manao fihetsehana tahaka an'izao dia satria manao anditra sy miditra ankeriny eto amin'le toerana azarin'ny fokon'olona sy le azarin'ny commune ireo olona milaza fa nividy an'le tany, dia mandrahona milaza fa hogadrahana izy mafilo amina sady mampiorooro. Noho izany dia zay te hitazona mandraka hariva ny fiarahamonina malagasy ary ny fifampiresahana raha ohatra misy zavatra tokony hifampiresahana fa sy anaovana ankeriny ny vahoaka malagasy ny tatsaha madinika ary tsy amporoorona hogadrana na hovonona sanatria dia aminay zany dia manomboka hatreto dia en litige zany ny tany ajarin'ny fokon'olona sy ireo fidiran'olona ankeriny eto amin'ity toerana tikatra ka tsy fantatra zay otondry fa zay dia anaraka ny ara-dalàna hatrany. Ary aminay dia tsy maro-pototra mihitsy ny fa ohatrany tsy ara-dalàna avokoa ny taratasy nasehony anay rehetrarehetra, zay no mahatonga anay manakana. Fa raha fantatra hoe fa ara-dalàna ny taratasiny rehetrarehetra, zahay mba olona nianatra ihany na tia tatsaha ty ambanivohitra ty azy dia tsy adala akory zay anohitra, fa dia ny fitorianay zany mandeha isanambaratongany ihany jusqu'à trany amin'izay ilanany zany aminay dia sandoka ny akamaroany le taratasy fa tsy ara-dalàna.